tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry. Ankafaliana trany rempiano ajegny no entinay miarahaba atsika jiaby fatratran'izao faran'ny taogno 2024 izao. Asabotsy faha 1 Desambra 2024 no nagnatanterahagna ny sorona masina lehibe izay nitarihin'ny archevêque-antsika de Monseigneur Benjamin Marc Caramarson raha namaragna ny taogno tagny amin'ny église iraka Victor Soamanarivo izy. Maro dia maro ny fahasoavagna zay azontsika tamin'ny alalan'igny taogno 2024 igny ke ahafahantsika miatriky ny taogno vaovao izay ho avy. Ka ireo vakiteny sy ny hafatra ary toriteny izay nataony Monseigneur Benjamin Marc Caramarson no ndeha agnasanay atsika jiaby hitandregny amin'izao fotoagna izao eto amin'ny radio Fagniry. Fankalazana ny fiainan'Andriamanitra, taratasy voalohany Masindahy Joana Apôstôly, toko faharoa. Anaka, izao no ora farany, faraka ny efarenareo, dia ho avy ny Antikristy. Ary indro efa misy Antikristy maro ankehitriny. Ka izany no ahafantarantsika fa izao no ora farany. Teo amintsika no niala ihany izy ireo, nefa tsy anisantsika. Fa raha anisantsika izy, dia ho niara nitoetra tamintsika. Izy no niala dia mba hampiariary, fa tsy anisantsika izy rehetra. Fa ianareo kosa dia voahositra ilay masina, ka malala ny zavatra rehetra. Tsy noho ny anareo tsy malala ny marina no nanoratako ho anareo, fa noho ny anareo malala izany indrindra, ary mahafantatra fa ny lainga rehetra dia tsy avy amin'ny marina. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Uresheni Kristi dielireta katulo nedani patakana Ishawenu ishe ure fane paranya Uresheni Kristi dielireta katulo nedani patakana Ilafawi dina nukalu yere wanitu kunaure mananaina Ibisara na kana kuape
Isalamu baketulile tunibuzine binila sawe bande kaulu yeratanye Antitula kakarenitu kwe sadima kataulani ambuni kabari nerini piranenya Kintina kureya ye nyadema ya timitenge bijire ruande tileve Ishawe nuishe ure pale paranya Ure seni Kristi diari leta katulu nedani pandakana Pamanga venata ye kanila pamasini tazandu Pamite mi jala paye paye Paume tu premo ke tunia silasi paye paye Pamire panara panazane Ipanan jentona ke kenitu pumasir yakufi Wanita vanite mazembe Ditutulo yararete Paila sadiri kalitupe Uturi avitirene Isawe nuise ure pane paranya Ure sendi Kristi diari leta Katulu nedani pandakana Kukulan di panda ke tunita di biber di misuru Salira ini di misare di bayira kasita ye patubun ye bukanori ke orisa di garamandi se Isawe nu ise ure pane paranya Ure sendi Kristi diari leta katulu nedani pandakana Alleluia Alleluia Oyaye resina etenjangare ea Akatwavina etenjangare ea Fateni masing simaer Alleluia ya ea Alleluia, Alleluia, Oyaye resina etenjangare ea Akatwavina etenjangare ea Fateni masing simaer Alleluia Kumbanchika miana kavya nini tumpo Evangeli masna usuatani masinda juani Aikani wanauri tumpo Tamini vuruani niteni Ari niteni dia tau aminanjamanchi Ari anjamancha niteni Tau aminanjamancha tamini vuruani Izi nu na ariana ni zabacha reja Ari raha tizi Tinisi ari ni zabacha ari reja Tawa mini fianana Ari ni fianana nu fazavanuna Ari mamera piracha amni mezana ni fazavana Fati nanjayazi ni mezina Ni sileilaya nankerai ni rahi nanjamanchi Joani nu anarani Tunga u vavumbeuna Hanambarana ni fazavana izi Mba hinuni una recha nu ni tenini Tizi anafa nu fazavana Fatunga u vavumbeuna Mananbara ni fazavana
fotsiny izy fa ny teny hany no tena fahazavana izay manazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo izao teo amin'izao tontolo izao izy ary izy no nahariana izao tontolo izao nefa tsy nahalala azy izao tontolo izao tonga tao amin'ny olony izy fa ny olony tsy nandray azy fa izay rehetra nandray azy dia nomeny ny fahazona ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany ka tsy mba nateraky ny ra na ny sitrapony nofo na ny sitrapony olona ireo fa naterak'Andriamanitra ary ny teny dia tonga nofo ka nonina taty amintsika ary nibanjina ny vononahiny izahay dia voninahitra tahaka izay zakan-janaka lahy tokana avy amin'ny rainy sady feno fahasovana sy fahamarinana izy nanambara azy Joany ka niantso nanaoe izy ilay nolazaiko hoe izay avy ao ariko dia efa tonga eo alohako satria talohako izy ary avy amin'ny hafenony no nandraisantsika rehetra fahasovana miampy fahasovana satria ny lalana moa nomena tamin'ny alalany Moizy fa ny fahasoavana sy ny fahamarinana kosa dia avy amin'ny alalany Jesus Kristy tsy dia nisy nahita an'Andriamanitra na oviana na oviany fa ny zanakatokana izay ao anatiny ray ihany no hany nambara azy izany ary ny teniny Tompo Re kristianina avana sy kisendrasendra no nifidianan'ny eglizy ireo vakiteny anankiroa ireo amin'izao famaranana ny taona izao fa ametraka ny finoansika amin'ny toerana izay tsy maintsy hipetrahana araky ny nolazaiko teo am-pendohana iza marina moa i Jesoa ho antsika zay nandritran'izay 1930 andro izay ka namakivaky isika ny taona iny no lazaiko teo fa sady famidinana ny vaovao mahafaly no nataon'ny Zoany vao nirenisika teo zany hoe siza moa ny vaovao mahafaly fa i Jesoa lay napetraka asika ny fanontaniana hoe iza i Jesoa ho antsika no sady ihany koa famporosiana antsika arak'izay fanontaniana izay anao zertody anao bilan isika karaha akory ny niainako an'izay maha-kristianina izay satria ny teny hoe kristianina sy mitahatra ao no mamerina azy avy amin'ny teny hoe Kristy ary dia ny teny hoe Kristy dia ny mpamozy izay inona ny dikany famonjena nentin'ny Kristy ho asika
ary miankina amin'izay koa noentsika ary amakivaky ny taom-baovao. Ry kristianina havana, mampatsiahy isika ny vakiteny voalohany fa misy ny antikristy, zany hoe misy milaza mitondra famonjeny ary dia mety niseho zay tamin'iny taona iny. Araka lazay hoe fotoana fanaovana jeritodika ary fanaovana bilan zao, ary ny antikrista zany misy hatramin'izay ary mety miseho amin'ny fomba maro izy, mety amin'ny alalan'ny araky ny afatry ny eveka ny vola no atao Andriamanitra. Antikrista zany ny vola, ary hitasika ny vokany, marina ilaina ny vola fa sy ny vola zany no topoina fa atao anompo, satria izay ny antikrista manjary Kristy diso no topoina. Mety amin'ny alalan'ny zava-mahadomelina araky ny resansika omaly, ary dia tena misy manapotika ny fiainany ary sy izy ihany no mpiteny ny fiainany fa ny fiainan'ny hafa. Indrisy mampalahelo mpitondra tomobila tratry ny zava-mahadomelina dia miteraka aksida ary mety maro no maty, ary mety maro koa ny maty sy manasiny. Antikrista ireny, zany hoe manambara famonjena nofinofy ety ivelany. Ary misy ihany koa antikrista amin'ny alalan'ny fitoriana fivavahana sy araky ny izy. Dia amin'ny tanora tany amin'ny sava tandre moa fa misy mipirateny Kristy, zay moa fo mety ho azon'ny tanora bebe kokoa. Aleo mangala original, fa misy manao piratage an'i Kristy, ataony an'izao Kristy amboariny ohatran'izao, amboariny ohatran'izao. Io fivavahana secte karan'izany, aleo mandeha amin'ny original e. Ary ny original dia ny fivavahana katolika zay. Io ny origine ke. Ka tandremo zay fotoana anaovana azy zao, fanaovana an'izay bilan zay, ary mety misy efa lasa tany, satria amin'ny arak'izany voalaza zany ny piraty mety ataony mamirapiratra mitongava aty fa ametrahan-tanana dia sitrany ianao, ary vao meka mikorotana ny fiainana rehefa avy eo. Ary mety misy antikrista koa ny tromba sy ny karazany noho ny amafy ny fiainana dia miazakazaka mitady fomba hafa. Fa iza Kristy ary ho ansika, ho ay, ho anao nandritra an'izay taona zay, ary miankina amin'izay ho iaho no hidirasika amin'ny fiainam-baovao, amin'ny taom-baovao, ary hitondrasika amin'ny fiainam-baovao. Azavainy zoany ahy fa izy lay fahazavana, ary zay i Kristy. I Kristy sy lavitra ny Kristy sika. Ary zay ny fandaliana finoana ataosika amin'izao taona 17 zao, iombonasika amin'ny province ecclésiastika aty avaratra, anoizana ny taona masina ny famindrapo, ivelomasika n'izay famindrapon'Andriamanitra izay, atonga sika ho famindrapo. I Kristy mpiarabelona amin'isika, zay ny tokony ho sapasika voalohany, raha andeha amakivaky aniny taona vaovao isika, mpiarabelona. Karaha ny mon père Etienne, mon père Adrien, karaha nareo mpiarabelona amintsika i Kristy, sy raha lavitra agny zegny fa mpiarabelona amintsika. Ary zay ny nankalazantsika tamin'ny Noely, mpiarabelona contemporain hoy ny vazaha, sady sy tamin'ny taona lasa na tamin'ny taona fafiry fa amin'izao. Ary zay ny Noely,
teo sika miresaky hoe piraty, teo sika miresaky hoe antikristo, besaka amin'ireo fivavana piraty ireo no mivolagna hoe tsy misy fahagagana koa amin'ny katolika ka mitongava aminay ety. Azafady e, mety isika katolika koa ngambany tsy mino, satria sisy manko ny fahagagana raha tsy misy ny finoana. Fantatra atsika zay eo amin'ny evanjely, ka mety isika katolika ny tsy mino fa misy fahagagana isan'andro raha i Kristy tokoa dia aravelona amintsika, ary tsy misaraka io i Jesoa teraka ao an-tranonao. Lay zazakely tsy takatra ny saina, ny finoana no nandraisan'ny Josefa sy Maria, finoana no nandraisan'ny ireo mpiandrondry, finoana no nandraisan'ireo manam-pahaizana mahazy, zany hoe tsy nanavakavaka i Jesoa ho an'izay manam-pinoana, fa ho an'izay tsy manam-pinoana tsy afaka nandray azy. Fantatra sika ny nataony ny tompon'ny hôtely, tsy misy toerana ho anareo ato. Fantatra sika ny nataony Herôda, namono. Mazava ho azy raha akombre ny fiaignatsika ka raha ny bazary ao, mba mandehana bazary ianareo akombre na ametrahanareo tongotra tsy misy. Raha karaha zay koa ny fosika akombre total, tsisy toerana e, ka tsisy fahagagana, satria ny Noely dia i Jesoa ankalazaisika amin'ny Eukaristia. Asa raha mba eritreretintsika zay ry kristianina havana, i Jesoa ao anaty tranon'omby tsy azo saintsaina, fa mba eritreritra sika koa tsy azo saintsaina fa noho ny finoana. Aiza zany hoe Andriamanitra eo ampelatagna sika isan'andro, iny koa ny fahagagana ambonin'izay. Ary zay nataosika, io mahatonga anahy mivolagna hoe raha mba volagny mompera vatan'ny Kristy, raha katolika anao mba valio hoe amen, zany hoe mankatoa anao tokoa ao, zay ny dikany amen zay. Oko tanteraka amiko, tena anao tokoa io, zay ny dikany amen. Fa zay tao amen, zay gna valitsika ndraindraiky rehefa misy manome communion, vatan'ny Kristy amen. Ino ty amen ty? Ay ho isy fahagagana amin'ny fiaignatsika. Ka izay raha tiasika makivaky amin'ny Kristy, mpiaravelona amintsika Kristy, eo am-pelatagnantsika Kristy Andriamanitra, valio. Ary io ny vokatry n'izay, zay ny lazaiko hoe iry eto ity raha raika, tsisy raha hafa io, ary fanetretenan'Andriamanitra zay. Ary zay izay Kristy fahazavana ho asika, zay ny natory ny mason-drazonany, ary zay ny lazainy teo. Za izy taloha, nefa za tsy afaka amahany fekapany fa ny finoana. Ary zay finoana zay no lazainy i mason-drazonany hoe tsy nateraky ny raha ireo fa nomena ho an'izay nandray azy, ka nateraky Andriamanitra, ary fahasoavana miampy fahasoavana. Dia zay koa ry kristianina hafa no irarisika ary fa maro ny antikrista zay tady anapotika sika, araky ny voalazasika teo. Fa anjarasika ary amin'izao taona vaovao zao mametraka ny Jesoa, lay fahazavana, mametraka ny Jesoa Kristy ho mpiaravelona amintsika, miara-dalagna amintsika, ka hoentisika mamakivaky ny taona iny, ka hatonga asika koa ho fahazavana tahaka ny Joany Batista nanambaran'i Jesoa. Ka enganie
ny fahasoavan'Andriamanitra anampy isika amin'izay. Mila fandamina finoana isika mba handresesika an'ireo antikristia ka hatonga sika ho kristianina, izany hoe mpiara-dalana amin'ny Kristy, mahay mampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho antsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho antsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra sika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. À toi le roi invisible, à toi Dieu seul.